eo ny tontolon'ny teknôlôjia kosa tsy mitsahatra manolotra vokatra vaovao mifamaly amin'ny filan'ny mpanjifa sy ny fivoaran'ny teknôlôjia avolenta ny vondrona élite azonao jifaina manomboka izao ary manerana ireo magazay élite moa ny protège écran izay miazo ny écran mba tsy ho kika sy ho vaky nanao fanadihadiana raha vakarandriamanalina eo amin'ny sary mamy raha Samuely ho voaro tanteraka ny écran amin'ny finday amin'ny alalan'ny fampiasana ity protège écran vokatra vaovao hitanao manomboka izao manerana ireo magazay élite eto Antananarivo. Fondra zany izay eto amin'ny élite amin'izao fotoana izao ny atao hoe protège écran ary izy tsy protège écran toy ny protège écran rehetra fotsiny no miaro hoe tsy ho kika sy ohatran'izany fa mataty choc ny protège écran zay atolotra anareo zany fanamarihana kely moa izy ity dia vita amina matière atao hoe uréthane matière anankiray izy io zay nampiasain'ny tafika amérikana tambo zany androany tamin'isy ny andron'ny adiny tany amin'ny golfe persika zany ka nirovana an'ireo rotorny hélicoptère amérikana tamin'izany androany ka io teknôlôjia io zany nentina ka entina iarovana ny téléphonenao amin'izao fotoana izao dia misy an'ity zany le protège écran ty izay atreto aloha dia ny iPhone 4, 4S, iPhone 5, ny Galaxy S3, S4 ary ny iPad 1, 2, 3 ary ny mini ihany koa. Tsy ahina ho vaky na ho kika ny écran raha mampiasa ity protège écran ity araka izao hita amin'ny sary izao. Dimy arivo sy 3 alina ariary ny protège écran ho an'ny finday ary 4 alina ariary kosa ho an'ny iPad. Ankoatra io dia misy ihany koa ireo tablette azonao jifaina manerana ny magasin élite. Singanana manokana amin'izany misy an'ity kely nefa azo lazaina hoe matanjaka satria dia dual core izy ity raha anontany azy zany ianao dia ny tablette Q8 élite computer. Mbola maro azonao safidianana ihany koa ireo laptop élite computer novolavolaina anaraka ny ika farany amin'ny teknôlôjia avolenta.